ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. fa ny miarabantsika rehetra ry havana tratra ity alarobia 10 ny volana jolay ity. Ny mofinainantsika anio dia ny galatiana toko 5, galatiana toko 5 faharoa ka hatramin'ny fahaenina, galatiana toko 5 faharoa ka hatramin'ny fahaenina. Anaran'i Jesosy. Indro izaho Paoly milaza aminareo fa raha mety ofrana ianareo dia tsy ahasoa anareo na dia kely akory aza Kristy. Alazaiko marina indray amin'ny olona manaiky ofrana rehetra fa pitrosa tsy maintsy mankatony lalàna rehetra izy. Dia tafasaraka amin'ny Kristy ianareo na iza izay mitado amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavana ianareo, fa izahay amin'ny fanahy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia tsy mahasoana ny famoranana ny tsy famorana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny epistily ho an'ny Galatiana ry afaka malala dia epistily izay nosoratan'i Paoly manokana ho an'ny fiangonana tany Galatia, ary azo lazainao loha hevitra lehibe iray no miodina na hazavaina ao anatin'ny Galatiana dia mikasika ny fahasoavana. Fahasoavana manoloana ny lalàna. Tao amin'ity fiangonana tany Galatia ity mantsy dia nisy zany ny fangaro tao amin'ny fiangonana io zany ny jiosy kristianina sy ny jentilisa kristianina. Azavaina. Ny atao hoe jiosy kristianina zany dia ireo jiosy firazanana, zany hoe taranaka Abrahama ranofo izy zany. Dia ireo no niova nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia jiosy kristianina ny filaza azy. Fa nisy kosa ireo tsy jiosy firazanana fa atao hoe jentilisa firazanana. Jentilisa tsy amin'ny heviny ara-panahy ohatra fa tena amin'ny heviny ara-nofo. Hoe tsy jiosy izy zany galatianina izy, mety koritianina izy, mety ho efesianina izy, zany hoe tsy jiosy fiaviana izy fa hafa firazanana, saingy nandray an'i Jesosy kosa ny tompo sy mpamonjy. Ny mampitovy azy ireo zany, ireo sokajin'olona ireo, dia ny finoany an'i Jesosy. Samy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy izy dia samy atao hoe kristianina. Saingy ny mahasamihafa azy kosa dia izao, ny ray avy any amin'ny finoana jentilisa, avy any amin'ny mpanompo-tsampy. Ny ray kosa avy any amin'ny finoana ny testamenta taloha, ny finoana izay nolovana tamin'ny Abrahama, tamin'ireo Mosesy. Saingy na ny jiosy niova kristianina na ny jentilisa kristianina dia samy nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Eto ary afaka malala dia inona no nitranga tany Galatia. Ny nitranga tany Galatia dia ireo jiosy niova kristianina dia nanery ireto jentilisa. Manao hoe tokony hofrana aloha ianareo. Zany hoe tsy marina ny maha-kristianina anareo, tsy mari-toerana ny maha-kristianina anareo raha tsy mandalo ny famorana ianareo. Ny dika zany dia izao, mandalo ny lalàna ny testamenta taloha zany ianareo aloha, vao tonga any amin'ny testamenta vaovao. Foraina aloha ianareo, izay ianareo vao mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy. Zany hoe ny lalana ny diavin'ny jiosy zany kristianina no tian'izy ireo ho lalana ny diaviny reto jentilisa kristianina. Dia tsy nanaiky Paoly. Hoy Paoly manao hoe tsy misy tsisy dikany mihitsy amina raha ohatra ka manaiky hofrana ianareo dia tsisy heviny aminareo intsony Kristy, fa tsy ilana ny amorana anareo. Iny rehefa malala tonga amin'ny Paoly manazava manao hoe tsy ilana ny famorana. Ary ina ny dikan'izany amin'ny fiainantsika ankehitriny. Raha ohatra ka mamaky tsara nareo afaka malala ny bokin'ny Genesis toko 20 dia izao ny fanarahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Tsotra be mihitsy. Niantso any Abrahama Andriamanitra
dia nanao fifanekena tamin'ny Abrahama. Inona ilay fanekena? Tsotra kely mihitsy. I Abrahama sy ny taranaka Abrahama dia tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ary ny vahoaka taranaka Abrahama tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra irery ihany, ary Andriamanitra kosa hitahy ny taranaka Abrahama. Zay fanekena. Tsisy afa-tsy zay. Ny taranaka Abrahama dia tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra irery ihany, zay mahatonga ny hoe Andriamanitra Abrahama, ary Andriamanitra kosa dia hitahy ny taranaka Abrahama mandrakizay. Dia ny soniavina ilay fanekena, Genesis 17:10, inona ny sonian'ilay fanekena? Ny famorana. Ilay famorana zany amin'ny fotoana ravako malala dia zao fanekena, sonian'ilay fifanekena, tsy ilay famorana akory no fifanekena. Andriamanitra tsy nifanaiky tamin'ny taranaka Abrahama hoe hofirana, tsy zay ilay izy, fa ny famorana ny symbole, marika namantarana ilay fanekena. Fa ilay fanekena dia tsotra. Ny taranaka Abrahama tonga zanak'Andriamanitra, tonga vahoakan'Andriamanitra, ary Andriamanitra hitahy ny vahoakany dia ny taranaka Abrahama. Soniavina ny fanekena, famorana. Isaky ny manao famorana zany ny zanak'Israely dia mampiditra ny zanany ho tafiditra ao anatiny vahoakan'Andriamanitra io. Isaky ny famorana dia ilay famorana zany tamin'izay fotoan'izay famantarana hita maso ny fampidirana ny taranaka Abrahama ho ao anatin'ilay fifanarahana, ilay berite abrahamika hoy ny teny frantsay, na ilay fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Zay fotsiny ihany. Dia ny testamenta taloha ray manontolo dia tsy afa-tsy akory fa ny tantaran'ny aina ny taranaka Abrahama any fanekena io. Zay fotsiny ihany. Ndika zany dia zao levako malala. Ilay famorana zany dia famantarana hita maso natao an'ny taranaka Abrahama no hamafisina tamin'ny alalan'ny Mosesy, satria tsy ny taranaka Abrahama rehetra akory rehefa avy eo nitafiditra tao anatin'ilay fiasa-pahasoavana, fa ny ampahany ihany dia no hamafisina taty amin'ny berite mozaika na ny fifanarahana tamin'ny Mosesy. Dia inona ry avako malala ny dikany? Ny ainany zanak'Israely zany io, ifanarahana io, nandritry ny arivo taona. Tonga ty amin'ny testamenta vaovao, tonga ty amin'ny Jaona mpanao batisa. Inona no nitranga? Zanak'Israely dia nataony foana ilay famorana. Ataony aina ange ilay famorana. Ataony foana ilay famorana, saingy izao tsy ataony ilay fanekena. Zany hoe no heveriny fa rehefa atao ilay famorana dia vita ny fifanekena natao tamin'Andriamanitra, dia tezitra Andriamanitra, Andriamanitra zaka mifanaraka taminareo hoe tompony amin'ny alalan'ny endrika ivelany. Satria ilay famorana dia ilay endrika ivelany dikany. Zany hoe ataon'ilay zanak'Israely ihany ilay famorana, fa ilay fanekena tena fanekena hoe hanompo an'Andriamanitra, tsy hivadika amin'ny Andriamanitra, iny tsy ataony. Nefa izay ny tena fanekena fanaovana tamin'ny Abrahama. Dia tezitra Andriamanitra hoe ka nareo ange zany hafahafa be. Ilay endrika ivelany ezakazahanareo atao ilay famorana. Miazakazaka nareo manao ilay famorana. Fa izao tsy ataonareo akory ilay tena votoatiny ilay fanarahana. Ilay forme ataonareo, fa ilay fond tsy ataonareo. Ilay tena votoatiny ilay fanarahana ange izy mandeha zanak'Israely dia zao hoe ataonareo ny fisitrapoko, tsy manompo sampy anareo, hajainareo ny lalàna, ataonareo daholo ny Tsiprian rehetra izay efa nafarako taminareo tamin'ny andron'ny Mosesy. Ny famorana dia fanekenareo hiditra ao anatin'izay fanajana ny lalàna zay. Fa raha ohatra ka ataonareo ilay famorana nefa ny tsy ataonareo koa ilay fanajana ny lalàna, tsy mifanaraka taminareo an'izany no zany dia efa epotitry ny azo ny famaky dia ny rahan'Andriamanitra Jaona mpanao batisa. Hoe andana lazovy amin'ireo zanak'Israely ireo fa izy miteny manao hoe taranaka Abrahama zay, taranaka Abrahama zay, taranaka Abrahama zay. Fa ngany mahataranaka Abrahama amin'ny famorana. Ny taranaka Abrahama dia ny fanatanterahana ny fanekena natao tamin'ny Abrahama, fa ny famorana dia soni fotsiny ihany. Fa manao soni izy nefa tsy manao ilay zavatra ny fanarahana, tsy hevitra hoy ny tompo.
Tatsika amin'ny Luka 4:7. Feapototry ny azo ny famaky fa hain'Andriamanitra ny manangana taranaka ho an'i Abrahama miainga amin'reto vato reto. Alafisaratsaina zanak'Israely zany mirehare zay taranak'i Abrahama, zay olona ambony, zay tsy andevona iza na iza sy ny sisa. Dio ny tompo manao hoe hain'Andriamanitra io vato io jereo io vato io Jaona mpanao batisa fa hain'Andriamanitra manangana zanaka taranaka amin'io vato io ho an'i Abrahama. Fa aza miteny manao hoe satria zay fa vita famorana de taranak'i Abrahama zay tsy zay ny zava-dehibe, tsy la endrika ivelany ny zava-dehibe. Andriamanitra tsy topoina amin'ny endrika ivelany, tsy topoina amin'ny fomba, tsy topoina amina ritina ohatr'izany Andriamanitra. Tsy zay ny mahamaika an'Andriamanitra, fa ny mahamaika an'Andriamanitra ny fonareo, ny fanekenareo. Andriamanitra topoina amin'ny fo, io tenin'ny Paoly io, topoina amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, fa tsy topoina amina endrika ivelany amina zahatra ity ivelambelany fotsiny ihany. Tsy zay ny fanarahana aloha tamin'ny Andriamanitra, raha fanarahana Abrahama tamin'Andriamanitra izy. De inona ary no tranga rehavako malala toy ny tantara hitantsika amin'ity Galatiana ity, hitantsika filansaraky ny Luka. Ndrahan'Andriamanitra i Jaona mpanao batisa hamerina ny zanak'Israely amin'ny lalàna. Jaona mpanao batisa tsy tokony hadonotsika fa i Jaona mpanao batisa dia mbola olo ny testamenta taloha. Jaona mpanao batisa tsy olo ny testamenta vaovao akory, satria Jaona marina fa ty amin'ny testamenta vaovao ny tantaran'ny Jaona, fa i Jaona mpanao batisa dia mbola olo ny testamenta taloha izy, mbola ao alohan'i Jesosy izy, mbola eo alohan'i Jesosy Jaona, manomboka eo an'i Jesosy ny testamenta vaovao. I Jaona mbola eo alokelin'i Jesosy, noho zany Jaona mpanao batisa dia mbola olo ny testamenta taloha. Zay mahatonga ny afatry Jaona mampitodika ny olona amin'ny testamenta taloha, mampitodika ny olona amin'ilay Andriamanitra rainy Abrahama, Andriamanitra Abrahama. Hoy Jaona manao hoe mibeba ianareo, ny dikany teny hoe mibeba dia miverena amin'ilay ny fanarahanareo na ny fanarahan'ny razanareo tamin'Andriamanitra. Zany hoe Jaona mpanao batisa dia tena natao ho an'ny jiosy, ho an'ny taranak'i Abrahama. Ny afatry Jaona dia tena natao ho an'ny jiosy, zay ny voalohany, tsy natao ho an'ny jentilisa fa natao ho an'ny jiosy firazanana, mba hamerina ny jiosy ao anatin'ilay fanarahana ny fanaovany tamin'ny Abrahama. Zany hoe Jaona mpanao batisa zany dia olo ny testamenta taloha, mitovy amin'ny Malaki, mitovy amin'ny Zakaria, mitovy amin'ny Mosesy, mitovy amin'ny Eli. Zany hoe mamerina ny zanak'Israely, namerina ny jiosy ao amin'ilay ny fanarahana tamin'ny Abrahama, tamin'ny fanarahan'Andriamanitra sy Abrahama. Zay fotsiny ihany. Ny batisan'i Jaona dia famantarana izay fibebahana izay. Ny izay rehetra nanaiky hiverina hanao lay sitrapon'Andriamanitra tarafina tamin'ny fanarahana tamin'ny Abrahama no nataon'ny Jaona mpanao batisa. Am'izay natao hoe batisan'ny Jaona. Ny batisan'ny Jaona dia lay fibebahan'ny jiosy, famantarana ity mason'ny fibebahan'ny jiosy, hiverenany amin'ilay fanarahana tamin'ilay antsoina hoe berita abrahamika na lay fanekena natao tamin'ny Abrahama. Ny batisa kristianina tsy batisan'ny Jaona tsy akory. Ny batisa kristianina tsy batisan'ny Jaona ry havako malala. Ny batisan'ny Jaona dia natao ho an'ny taranak'i Abrahama, famantarana hitamaso hoe ndreto zay fa hiverina hanaiky ny fanarahana nataon'Andriamanitra, nataon'ny Abrahama tamin'Andriamanitra. Zay fotsiny ihany. Ny batisa kristianina mbola ty aorianan'ny Jaona. Ny batisan'ny Jaona tsy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina velively, tsy ny zanaka aza mbola nataon'ny Jaona batisako, Jesosy aza mbola nataon'ny Jaona batisa. Noho zany ny batisan'ny Jaona tsy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, fa ny batisan'ny Jaona tena natao ho an'ny jiosy kristianina. Zay mahatonga azy hoe natao tany amin'ny on'ny Jordana, zay mahatonga azy hoe ny fomba mpivavahana rehetra amin'ny batisan'ny Jaona dia tena manaraka ny fomba ny testamenta taloha. Ny batisa kristianina tsy batisan'ny Jaona mihitsy. Zay mahatonga antsika tsy mizakazaka makany amin'ny hoe andeha ho any on'ny Jordana natao batisa, tsy havako malala tsy zay. Tena natao an'ny jiosy kristianina zany, natao an'ny taranak'i Abrahama zany. Fa ny kristianina dia batisa kristianina dia manomboka eo amin'ny Jesosy, Matteo 7:20, manomboka eo amin'ny Jesosy ny batisa kristianina.
ary ambarany Paoly amin'ny Romanina toko fahenina antsoina hoe batisa kristianina. Ny antsoina hoe batisa kristianina dia fiarahana maty tamin'i Kristy, fiarahana mitsangana tamin'i Kristy. Samy mampiasa ny teny hoe batisa izy ireo. Fa ny batisa kristianina dia tena fahatanterahana tandindon'ilay batisa kristianina ny batisan'ny Jaona. Batisa kristianina ilay batisan'ny fibebahan'ny jiosy hiverina amin'ny lalàn'Andriamanitra. Fa ny batisa kristianina kosa batisa ny fahasoavana. Ny batisa kristianina dia fandraisana ny fahafatesan'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Fandraisana ny fahafatesan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Romanina toko fahenina toko fatelo andininy fatelo manao hoe tsy fantatrareo hoe fa naiza ianareo Paoly no batisa tamin'i Kristy. Naiza mazava be zany. Na lahy ianao, na vavy ianao, na rosianina ianao, na italianina ianao, na senegalais ianao, na malagasy ianao, naiza ianao rehefa natao batisa tamin'i Kristy ianao, na antitra ianao, tanora ianao, na fotsy volo ianao, na naiza ianao. Mazava be ny teny hoe naiza. Rehefa natao batisa tamin'i Kristy dia natao batisa tamin'ny fahafatesany. Niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisinareo ary niarana tsangana tamin'i Jesosy tamin'ny batisa. Amin'izay fotoan'izay ilay batisa, ka ny fanazavana an'ilay batisa tsy ao amin'ny ranon'ny Jordana. Ny fanazavana an'ilay batisa tsy amin'ny fanekeny Abrahama. Ny dikan'ilay batisa tsy any amin'ny Jaona mpanao batisa, fa ny hevitra ilay batisa fandraisana ny fahafatesan'ny Kristy tamin'ny maty. Fandraisana ny fahafatesan'ny Kristy ho fahafatesako, ka miteny manao hoe tsy zatsony ny velona. Sy ny fitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty, ka miteny manao hoe Kristy ny velona atao anatiko. Fa mbola misy lavako malalaka pino nandrandray fiangonana mbola mieritreritra amin'ny batisa kristianina ho batisan'ny Jaona. Mbola tavela ho amin'ny batisan'ny Jaona. Tsy ry avako malala etape dingana ny batisan'ny Jaona, fa tsy fahatanterahana akory. Fa ny tena batisa dia ny fandraisana an' Jesosy tompo sy mpamonjy. Eo ny fanazavana ny batisa tsy any amin'ny rano akory. Ny fanazavana ny batisa tsy any amin'ny ranon'ny Jordana, na any amin'ny Jaona mpanao batisa, na any amin'ilay mpanao batisa, na any amin'ny firazanana. Fa ny fanazavana ny batisa eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Eo ny fanazavana ny batisa. Zay mahatonga amin'ny Paoly manizingizina eto manao hoe tandreny tsara mantsy ny Galatiana. Fa raha miezakazaka mieritreritra ianareo fa ny famonjena any amin'ny famorana, dia mieritreritra zany ianareo fa ny firazanana ny famonjena, dia mieritreritra zany ianareo fa amin'ny alalan'ny fiezahanareo ny mahavoavonjy ianareo. Satria ny dikany teny hoe famorana dia fampidirana ilay olona ao anatin'ny fanekena tamin'ny faneken'i Mosesy, fanekeny Abrahama, ka hanatanteraka ny lalàna, hiezaka hanatanteraka ny lalàna amin'ny herin'olombelona. Dia tsy marina ianareo iny apôstôly Paoly, satria tsy misy olombelona na iray aza na hanatanteraka ny lalàna. Fa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia hampahafantarana antsika ny mahampanota antsika fotsiny ihany. Ahafantara antsika hoe mpanota, ahafantara antsika ny dikany antsoina hoe ota, ka mahatonga antsika mipitrapitra eo anatren'Andriamanitra hoe andray ty fahotako Andriamanitra. Fa tsy misy olombelona nahatanteraka ny lalàna. Jesosy Kristy irery ihany nahatanteraka ny lalàna. Zay no mahatonga antsika hoe rehefa atao batisa, zay mahatonga antsika hoe fiasan'ny fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, ny fandraisantsika an'i Jesosy Kristy tompo no hahatanterahantsika ny lalàna. Zany rehefa malala dia tokony ho takarintsika tsara zany. Fa eto ny apôstôly Paoly dia manazava hoe ny famorana dia natao an'ny taranak'Abrahama ihany. Natao an'ny taranak'Abrahama. Raha manao famorana tsika malagasy tsy fifandraisana amin'ny lafiny ara-panahy, izay kosa tsy tena fomba mahaisika antsika io. Tena mahaisika antsika malagasy io tsy amin'ny lafiny hoe fiasa-pahasoavana maha-kristianina tsy maha-kristianina zay loatra, fa tena maha-malagasy antsika io. Mahaisika antsika maha-malagasy antsika io, fa tsy misy anton-javatra hafa tsy akory. Fa ny famorana ao amin'ny testamenta taloha dia amin'ny jiosy dia tena lafiny ara-panahy mihitsy. Eto mpamakana na avako malala. Inona ny dikan'izany zavatra rehetra zany? Raha ohatra ka ataoko sary mba azahoanao azy tsara, dia ataovy hoe nomena ariary zato ny jiosy. Dia rehefa nomena ariary zato izy, misy zavatra roanjato tokony ho azony. Tany am-boalohany dia ariary zato aloha nomena azy.
dia rehefa aveo nomena ariary zato fanampiny izy de tonga de lasa ronjato ny apelatana ny jiosy kosa ny tsy jiosy kosa na ny jentilisa iza zany malagasy io na ny frantsay zany na ny anglisy zany de tonga de nomena ronjato tsy mivaky azavaina zany hoe zao zany dika de avako malala ny jiosy de izao indroa metona ny namonjena azy nomena azy aloha ny digana voalohany lalàna manampahafantarana azy ny fahotana nampahafantarana azy zay mahafiasana azy zay mahafiasa mpamonjena azy zay mahasarobidy azy satria tamin'ny alalany nahafantarantsika ntsona hoe sitrapon'Andriamanitra zay le ariary zato rehefa aveo tonga Jesoa dia nampahafantatra hoe tena izy ny tena fahasoavana zay le ary zato fanampiny de tonga ronjato zany atao fe zay ny azahoanao azy fa tsy resaka vola loatra fa zay ny azahoanao azy fa ny jentilisa kosa tonga dia nanitsy nanao itsin-dalana tonga de ronjato tsy mivaky ny tany aminy tonga de Jesoa ny raisiny tonga de nomena azy Jesoa nampahafantarina azy fotsiny ny fisian'ny lalàna sy ny tahak'izao fa izao tonga de any am' Jesoa izy mivantana de jereo ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana io aitsika tsy enjery rehefa misy atao batisa toy ny filazan'ny Paoly azy eo amin'ny Galatiana na itsika tsy enjery mihitsy tsy fantatrareo ve fa naiza anareo natao batisa ho an'i Kristy de nitafy an'i Kristy ary amin'ny andininy fa raha an'i Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sady mpandova ny teny fikasana raha an'i Kristy zany hoe ny jiosy kristianina de avy any amin'ny Abrahama izy de aveo nandray an' Jesoa de tonga kristianina zay le tenentsika hoe indroa metona dia nanana ariary zato anakoa izy zany ndray fiasany fahasoavana tamin'ny lalàna ary ndray tamin'ny alalan'i Jesoa fa izao ronjato ny apelatana fa ary zato roa fotsiny fa ho atsika zay tsy jiosy firazanana de avy hatranytsika de nandray an' Jesosy Kristy tompo de tonga taranak'i Abrahama koa sika itenen'ny Galatiana io tonga taranak'i Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo isika ny atsika zany de tonga dia lay ronjato tsy mivaky fa ny apelatanatsika mitovy ihany ndray ronjato tokana dia ndray kosa ary zato anakoroa fa ronjato ihany fa ny tsy mety de teo ny apôstôly Paoly ary ary zato ny atananao nefa eritreretinao hoe ronjato zany hoe ianao mieritreritra manao hoe ampy le famorana na ndrandray teninjato ny eritreretinao zany hoe efa manana ronjato anao de mbola mitady ary zato fanampiny ndray zany hoe lasa mihoatra ny eo lasa tsy mety tsony ny eo aminao satria ny Paoly ny Galatiana de nietreritra zay manao hoe efa nomenanao nge le ronjato hoe zany hoe efa azonao Jesoa de mbola mitady ary zato fanampiny ndray anao mbola famorana ndray tsy mety toy ny apôstôly Paoly fa izao rehefa jentilisa ianao ka nandray an' Jesoa mino fampamonjy anao izy taranak'i Abrahama ampy zay zany afaka malala mahazo matoky ianao fa ny tiany Paoly tenenina de tiry afaka malala zava-dehibe ny finoana ampy anao ny finoana an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny finoana ao an' Jesosy tompo sy mpamonjy mahatonga anao ambany fahasoavana Andriamanitra tsy tompony amin'ny alalan'ny endrika ivelany tsinona fa tompony amin'ny alalan'ny finoana izy ho an'ny olona zay mino an' Jesosy tompo sy mpamonjy de tonga ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra de tompony amin'ny finoana sy ny fitiavan'Andriamanitra vavakisika tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay azonay nyvakina tamin'ny teny malagasy azonay tsara tompo ao fa zanaky ny fahasoavana izahay azonay tsara fa no Jesoa zanakao de tonga taranak'i Abrahama zahay pray lova amin'ireo jiosy firazanana ary iray tompo ao aminao Andriamanitra izahay ny elo lalana anay ireo zokinay ao amin'ny testamenta taloha amin'ny finoana ireo apôstôly fa tafaraka kosa zay miombona ao aminao Jesosy Kristy tompo ka tononona hoe taranak'i Abrahama tononona hoe zanaka ao Andriamanitra ny amin'ny Jesosy zay rehetra de ampahirezo zay tompo iorona amin'ny finoana sy ny fitiavana anao terizo mahatoky anao zava-dehibe ny finoana sy ny fanoloran-tena amin'ny fitiavana de anapako ny fiainanay enenao Jesosy lay namonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana ahatonga anay atsiaro fa olom-baovao zahay
efa nateraka indray tamin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra tompotianay. Amen.